Iverenantsika amin'izay ary ny mikasika ny ilay taranja golf teo ny taranja golf izay nanasotena ny malagasy andehatrika ny fifananana any iraisam-pirenena any Ekosy any noraisy ny ministera ny fanatanjahantena ny ministra tokona efa ihany koa izy naka ny tsodrano sy ireo afatra faraparany. Utaterana ny 4 ka hatramin'ny 9 Jolay 2024 ho avy zao ny tournoi international ny Saint Andrews izay atao any Ekosy eo amin'ny taranja golf. Anana solitena isika malagasy miary rabenja no miary ny voninahitra Madagasikara ny faninan'io izay natokana ho an'ny skajy latsaky ny 20 taona. Toy ny fanao mahazatra dia noraisy ny ministry ny fanatanjahantena Tejambozatovo ny Federasiona Malagasy sy ny taranja golf izay nitarihana Andriana Rainaivandrinasolo voalohan'ny federasiona naka ny tsodrano manome toky miary rabenja. Oui, c'est un honneur pour moi de représenter les couleurs de Madagascar pour l'Open Junior de Saint-Andrews donc. Et je suis prêt à donner tout ce qui est en moi pour honorer notre pays. Amin'ny farana volana Jona ity no anainga ny délégation izay misy mpikambana roa dia mpilalao miary rabenja sy ny secrétaire général ny fédérationna Monique Noyan. Mialoha miatrehan'izy ireo ity fananana ity dia mbola hanao fanazarantena ao frantsa sy angletera ny mpilalao malagasy. Nambaran'ny filohan'ny fédérationna fa tsy natokana ho an'ny olona manan-katao intsony ny taranja golfa fa misokatra ho an'ny daholobe. Sport olympique. Zay ma sport olympique zay dia anisan'ny napiezaka ny fédérationna malagasy hoe nitsika dia fitaizana ny tanora tsy maintsy manomboka mandefa mpilalao tarantsika any amin'io fifaninana iraisam-pirenena ho an'ny junior ka izy zany zao ny voalohany isantatra an'ilay izy mbola betsaka ny anaraka aoriana fa anjarany zany no mitady larana mahafinaritra ao anjarany koa no mitantara ho an'ireo zandriny aoriana zany atao fifaninana international junior zany ary zay moa zany dia tena no fédération dia anisany manosika an'izany satria manokatra lalana izy io ho an'ny tanora rehetra. Raha loatra ihany ny fahitananao amin'izao fotoana izao tsy dia rehefiry moa ty taranja ty amin'ny haino aman-jery ty indraindray inona ny tena hoe politika ankapobeny heverinareo amin'ny fédération entina hampandrosoana ny ty taranja ty. Misy fomba fijery hoe le golf hoe sportn'olona somaro tsy sahirany atsiany le fomba fijery satria ny golf natao sport olympique dia noho izany manana andraikitra izay amin'ny fédération tokony ho an'ny olona rehetra zany ny golf. Zay indrindra ny nampatonga anay nangataka équipement tany amin'ny io association raisam-pirenena homeo équipement re zay fa manana tanora be deaibe izahay tianay ho ampidirina amin'ny taranja golf ary zay nampatonga anay nanokatra le atao hoe école de golf ny ray etsy malaza ny ray ry andakana maro dia maro ny ankizy ao anatin'ireo école de golf reo ary ireo équipement reo raha vao tonga efa hitatsika amin'izany ny fifalian'ireo ankizy ireo satria vetivety an'ireo noho ny talenta magasy azy satria ireo mahita mpilalao isan'andro moramora ho azy mianatra n'ity taranjy ity ao anatin'ny politika ny fédération izay ataoko hoe vulgarisation ny sport golf izay. Araka izany dia ho lasa taranja olympique ny golf amin'ny taona 2024 noho izany dia n'izao isika malagasy dia anomana mpilalao miainga avy aty amin'ny sokajy zany hiatrika izany faninanana izany izay indrindra no antony andraisantsika anjara amin'ity faninanana ity